Faly miarabantsika tsy avindray satria ity alarobia fa 7 ny volana May ity. Sotrandriamanitra isika mbola afaka mandray ny teniny ary mandray hery avy amin'Andriamanitra. Mialohan'ny dirantsika amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola afaka miantso anao. Zava-dehibe aminay tokoa izany. Mety tsy tsapanay isan'andro fa tianay raha miasa ampiasan'ny fanahinao masina izahay ary ny fonay ho tanoloana kanjakan'ny teninao. Tsapanay ihany koa fa ny fotoana izay anananay isan'andro dia sarobidy indrindra tokony hafahanay mifandray bebe kokoa aminao ary koa mandray ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe mpanao asa tanana mahay. Mpanao asa tanana mahay. Nalaina amin'ny Jeremia 7:7. Manao hoe dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodian'ny fanaovana izy. Amen. Andriamanitra no momba azy, aoka izany no mahatonga izany rehetra izany aminy. Ny fitsapana sy ny zava-misakana ny fomba nofiten'i Jehovah ho amin'ny fifehezan-tena ary ireo ny fepetra ny tenjeny ahitana fahombiazana. Ilay mamaky ny ao am-pon'ny olona dia mahalala ny toetra mampanahiny, mihoatra noho ny fahafantarany tenany. Hitany fa misy manan-kery sy fahaizana izay raha voatarika tsara dia ho azo ampiasaina ho fampandrosoana ny asany. Noho ny fitondran'Andriamanitra dia ataony eo amin'ny toerana samihafa, ny toe-javatra samihafa n'ireny olona ireny mba ahitan'izy ireny tsy mety eo amin'ny toetra mampanahiny izay voafina ka tsy fantany hatramin'izay. Omeny fotoana mety izy ireo hoety manitsy ireny toetra ratsiny ireny mba hahatonga azy ho afaka hanompo azy. Raha antsoina hiaritra fitsapana isika dia maneho izany fa mahita zavatsarobidy ao amintsika izay tiany ampitomboina ny Tompo Jesosy. Raha tsy mahita n'inona amintsika izay azahoana manome voninahitra ny anarany izy dia tsy handany fotoana hanamboarana antsika izy. Tsy ny metaly tsy misy vidiny no alefany ao anaty fatana fandrendrehana. Avelan'ny Tompo ao amin'ny fatana fandrendrehany fahoriana ireo olom-boa fidina mba hahalala izay tena toe-panahiny sy ahitana izay hanamboarana azy hanao ny asany. Raisin'ny mpanao vilany ny tanimanga ka volavolainy araka ny sitrapony. Afangaroaroany dia amboariny izany, zarazarainy dia miaraka potsepotseriny, lemany dia hamaininy. Avy eo avelany hipetraka kely sy kasihany, tsy mba kasihany fa avelany eo amin'ny tanin'andro. Rehefa hitany fa azo volavolaina tsara dia tohizany ny asa hanaovany azy ho vilany. Amboariny hanana endrika izany ka dioviny sy lambolambony eo amin'ny kodiarana ho tsara tarehy. Hamaininy eo amin'ny masoandro dia andrahoiny amin'ny lafaoro. Amin'izay dia manjary vilany azo ampiasaina izany. Toy izany koa no anirian'ilay mpanao asa tanana mahay tsara indrindra ny hamola vola sy hanamboatra antsika. Izaho izany ao anatin'izany, ianao ao anatin'izany. Ary tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanao vilany, ny tokony hisy antsika eo an-tanan'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny mampilefitra ny tenantsika ho volavolan'ilay mpanao asa tanana mahay. Dia izany tokoa no fiainantsika isan'andro e. Aza kivy aoka azo hery mandrakariva. Misidra zavatra sarotra ianao anio dia mifikira amin'Andriamanitra. Izy no mamolavola ny toetra mampanahy antsika. Hainy ny manatsara sy manasoa antsika fa mila mitoky amin'ny mandrakariva isika. Na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra miseho dia aoka hifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo isika ary hitsindro alavitra noho ny zavatra atrehantsika anio satria fantatsika fa ilay Tompo mpamonjy antsika dia mihevitra mandrakariva.
zay ahasoa antsika. Zay ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra mampatsiahy anay fa volavolainao mba ho zava-tsoa eo amin'ny fanjakanao izay, ho zava-tsoa ihany koa hitaonana fanahy ho any an-danitra, mba tsara ny toe-panahynay ihany koa amin'ny fanarahana anao. Tompo ampio izahay hitoko bebe kokoa anao mandrakariva, ka na manao ahoana ny toe-javatra miseho dia hifalianay tokoa fa tsisy fantatray fa zavatra hahasoanay ny toe-javatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.